eo amin'ny sehatry ny fandrarana kosa indray sy ny tontolon'ny fitaterana anapakapaka ho an'ireo mpandrara dia tokony averina ny zotra-piaramanidina mampitoy an'i Madagasikara amin'ny Azia satria dia azo ahoana tombony ara-toe-karena izany. Ankoatra izay dia mangataka koa izy ireo mba tokony ampifanarahana amin'ny toetry ny andro ny fiaramanidina eto amintsika. Tsy mitombona ny fahatapahan'ny zotra mampitoy an'i Azia sy Madagasikara raha tokony farana tamin'ny volana janoary ny zotra izay ho an'ny seranam-piaramanidina Air Madagasikara izay. Mazava nefa ny tenin'ny filoham-pirenena mahakasika ny tsy tokony hatapahan'ny zotra ary mazava ihany koa fa efa nisy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Lasan'ireo hafa ny tsena tokony hiditra amin'ny kitapo-mbola-panjakana ka eto dia tsotra mifangatahana ny mba hiverenan'ny zotra izay tokony hanome tombotsoa antsika. Tsy vitan'izany anefa fa tokony hijerena ihany koa ireo fiaramanidina izay efa tsy mifanaraka amin'ny toetry ny andro intsony toy ny A340. Maro ireo mpandrarana ireo tour opérateur ny fampararaha amin'ny ireo tour opérateur any Azia rehefa manomboka mialatsiny amin'ny débat mi déclencher an'izy nefany indrisy dia tapaka tsy fantatra ny fanantenana. Amin'ny information maro-potitra moa dia efa nisy ny fampiantsoana fivoriana teo amin'ny Andriamatofiloha sy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Air Madagasikara ary ny angaviana Andriamatofiloha zany tsy hanapahana ny vol io ary manamarika an'izany moa subvention gemen'ny fanjakana ny rahantsika nalala ny Air Madagasikara amin'izao fotoan'izao nefa tapaka le izy inona ny antony mametra-panontaniana. Misy moa amin'ireo londo ampisono amin'ny Air Madagasikara miezaka ny anarina azy misy koa miezaka koa tsy fantatra ny hoe tsy mamoaka an'le décision fa mibloqué. Fantatsika fa ny any Europe amin'izao fotoan'izao misy le hoe annexe be any Azia marché azo exploiter io ka ny zavatra tia costume zany tonga amin'ny fotoana mba handraisana décision. Fantatra sa mazava tsara fa le A340 roplaniny efa antitra ary amboary tsy hoe le vol makaty no tsy ampy le passager diso zay fa le roplanina no antitra zay tompon'andraikitra amin'izay mety efa ny amin'izay le voyary mifanamboarana zay manary vola lava eto ary oka koa ty resaka manala baraka ty resaka hoe tsy mandofy olontsika zany koa ny anisan'ny manala baraka amin'ny Bangkok. Ny Air Madagasikara dia io dia fiandrianam-pirenena tonga amin'ny fotoana mba tokony hamerenana azy aingana satria firenena kely tsy ampita eto indray ny Air Mauritius mirécupérer azy amin'izao fotoan'izao. Ampolo maromaro ny agence de voyage ny tour opérateur miandry ny any Azia amin'izao fotoan'izao tonga ny fotoana taona vaovaotsika zao azo arenina tsara zay problème interne fa tsisy problème tsova eto. Misy akony any amin'ny toe-karena ny fahatapahan'ny zotra izay mampitohy any Azia sy Madagasikara. Tsy tokony hitazam-potsiny ny tompon'andraikitra fa satria lasaka ankaterena ny kompania mpitaterana ankehitriny. Eto aloha dia antsoavy no atao fa hatreto aloha dia tsy mbola re ny mety hiverenan'izay zotra izay ho an'ny Air Madagasikara manokana.